Manoloana ny toe-draharaha misy amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia tsy hay ny angina, satria dia mavaivay tokoa ny vaovao eno, dia ny fisamporana ny ray aman-dreny Ramakavelo Désiré sy ny Gen Z izany. Zavatra efa piseho ary karazana ataontsika hoe zany hoe filma miverimberina io zavatra io. Voalohany indrindra aloha zany izany ray aman-dreny Ramakavelo Désiré izany dia azo lazaina fa ray aman-dren'ny firenena izany. Eran-tany dia misy ny atao hoe élite de la nation, olona izay ataontsika hoe respecten'ny olona rehetra ao amin'ny tany iray. Efa nitondra andraikitra maro teo amin'ny firenena izany ray aman-dreny izany. Membre ny Akademia Malagasy, efa zokinjokiny, efa feno taona zany raha ohatra ka apetrakitsika amin'izay hoe toerana maha-ray aman-dreny azy izay. Ary maro dia maro ny fandaharana izay ataony ao amin'ny télévision, ny momba ny resaka torohevitra amin'ny fomba fitondrana ny fiainana amin'ny ankapobeny. Maro dia maro zany ny hoe zavatra izay mapetraka azy ho ray aman-dreny izay ao amin'ny firenena. Ka ny araky ny eritreritro zany ny olona ohatran'ireny dia ny hoe antsoina izy izany hiresaka mangingina amin'ny filoham-pirenena ohatra, manontany azy ny heviny amin'izay zava-misy ary mangataka ihany koa torohevitra. Izay angamba no ataoko hoe fomba fifanajana azo lazaina fa hoe tokony apetraka izany amin'ny ray aman-dreny ohatran'ireny, satria ilaintsika foana ny olona ohatran'ireny ary efa mihavitsy angery zareo ireny efa mihavitsy. Raha ny olona aloha hoe hitako hoe tena mipetraka amin'izay maha-ray aman-dreny azy izay dia ny généraly Ramakavelo Désiré, ary amin'ny maha-généraly azy izay koa dia manana ny toeram-boninahiny izy zany ao amin'ny tafika malagasy. Izany hoe mbola manana ihany koa zany ataontsika hoe supériorité amin'izay hoe mahatafika malagasy azy izay. Ka misy zany ny fombafomba madinidinika izay hoe raha ohatra ka mandika an'izay fombafomba izay dia manjary ohatran'ny hoe manan-kelin-tena zany ianao izay hoe tsy mametraka ny olon-dehibe amin'ny haja amam-boninahiny izay. Raha tsy hoe anga dia hoe tsy idirako moa zany ny hoe olona manao resaka hoe halatra harenam-pirenena, volam-panjakana, izay indray tsy idirako zany ny momba an'izay. Fa raha kosa hoe mba zavatra tsy dia hita hoe inona zany no dia tena hoe reprochena aminy, dia mba tokony mipetraka foana zany izay hoe fanajana izay. Ny eo amin'ny resaka Gen Z, tokony hipetraka foana zany ny tantara. Tsy tokony hanadiny tantara zany isika ny amin'ny hoe inona moa zany no ny atombohan'ny Gen Z. Ireo tanora ireo inona no entaentany ary iza no sahy nisatatra ny tolona tamin'ny 2025.
izay naharodana ny fitondran'ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina. Ireo GNZ ireo ange no nanao sakrifisy ny tenany, nanao sakrifisy ny ainy mba hahatongavantsika amin'izao fotoana iainantsika izao. Naratsina tsara aloha zany ny hoe zavatra iainantsika amin'izao dia raha tsy nisy ny GNZ nasahy nanokatra ny lalana tamin'izany tolona izany dia mbola tsy tonga amin'izao tsika. Narahany Kapisaty izay nitarihan'ny kolonely Randrianirina Mikaely izany zavatra izany ary dia nofaranan'izy ireo ny tolona. Raha ny tokony ho izy zany ny GNZ sy ny fanavaozana ny filoha Mikaely dia tokony ho rano sy vary ary tokony olona hifanohana amin'izay hoe tanjona tiana hotratrarina. Ny mampalahelo nefa amin'izao fotoana izao dia toa samy manana ny tanjony indray zany rehefa atao ny kaonty. Inona zany ny tanjon'ny roatota? Fanontaniana mipetraka zany izay zavatra izay. Satria raha hoe resaka tena fanavaozana, tena izy no tena hoe katsahantsika zany tsy ho vita vetivety zany ary tsy ho vitan'olon-tokana. Saina maromaro miara-mikatro doha no hahatongavana amin'izany fanavaozana izany. Ary saina tsy voatery hitovy fijery. Ka izay indrindra manko no hoe mila foana zany an'ilay hoe fifandrimana hoe resaka hoe fifanajana, fifandrindrana ny hevitra, inona sy inona daholo ny karazan-kevitra izay hoentina haravina ka hitondra any amin'ny rafitra eken'ny be sy ny maro. Zay angamba no tokony hoe hojerevantsika akaiky zany. Satria mantsy raha vao hifanenjana ny tady ary raha vao ny resaka violence izany no mipetraka dia tsisy zavatra hovanona eo. Na avy amin'iza izany na avy amin'iza. Efa expérience hitantsika teo foana ny violence tompoko dia tsy mitondra makaiza. Ny fifampiresahana ihany. Izay ihany no vahaolana hoentina ho tonga amin'ny tanjona izay tiantsika hotratrarina. Inona kay ny zavatra tiantsika haravina isika malagasy? Dia io resaka sosialim-bahoaka io ange rehefa tena atao ny kaonty io ange no mampifandrivotra antsika mianakavy. Inona zany no vahaolana hoentintsika handravonana n'izay sosialim-bahoaka izay? Izay hoe averimberiko eto foana dia ny hoe fampiakarana ny fahafaha-mividin'ny malagasy. Raha vao mbola tsy afaka mirezoudra an'io tsika aloha zany dia iodikodina eo tsika. Iodikodina eo tsika hiady an-trano, hifandrivotretsy, hifanopa. Faharoa manarakaraka an'izay dia ny fahafahan'ny rehetra mitsapo-tena. Maro dia maro ange ny hita hoe reran-tsaina amin'izao fotoana izao betsaka ny marary. Ary na ny olona hoe mba tokony hikaon-doha aza rehefa marary ary izy zany afaka hikaon-doha amin'io zavatra io ve? Tsy ampidiriko anatin'izany aloha ny hoe lohan-dohan'ny mpisorona ny mpitondra fanjakana izay afaka mitsapo-tena
aty ampitan'ny ranomasina. Fa ny sarambabem-bahoaka ane amin'izao fotoana izao dia tena tsy mahavidy intsony ny fanafody izay ilaina any hôpitaly. Any no tokony ifatoantsika mianakavy. Ny fianaran'ny ankizy, afaka mampianatra ankizy daholo ve ny malagasy rehetra ao Madagasikara. Fanontaniana mipetraka izay. Afaka mipetraka amin'ny trano ohatra ny olombelona rehetra ve ny olona ao Madagasikara. Ianao izay miaino azy izao afaka mamaly an'izay fanontaniana izay. Ny olona rehetra ao Madagasikara ve afaka misitraka jiro sy rano. Any no tokony hipetrahan'ny olana rehetra izany. Tsy ao anatin'ny 5 volana nefa no hanaovana an'izay mirakla izay, fa ilay hoe cerveau collectif izay entina mikaondoha hamahana an'izay olana rehetra izay. Ka amiko zany ny fametrahana ny GNZ any amponja izany ny fisamborana azy ireo dia tsy izany alohan'ny solution. Satria raha vao miditra amina resaka ohatran'izay ange ny fanjakana dia hisy karazana interprétation politique maro dia maro zany ao ambadik'ilay izy. Mety misy olona mandeha de bonne foi zany ny hoe famahana ny olana io, nefa misy koa mety manararaotra ihany koa an'izay fihetsika ao izay ny amin'ny hoe managatra an'ilay tanora sy ny hoe fisamborana ray aman-dreny manana ny hajany eo amin'ny firenena. Mety misy olona manararaotra an'izay fihetsika ao izay. Hiampanganao ary dia hampiozongozona tanteraka ny plasinao Randriamatoa Filoha Mikaely. Stratégie politika no misy amin'izao fotoana izao ary aty seza. Ataoko hoe vitsy dia vitsy ny olona izay hoe miresaka an'io politika io, manao an'io politika io izany ka hoe tena ny intérêt de la nation. Mialatsiny raha ohatra ka miteny an'izany vocabulaire izany. Tena mbola vitsy ny olona hijery an'izay hoe intérêt de la nation izay, fa intérêt personnel no hitan'ny olona amin'izao fotoana izao. Ary ny atoko politika dia ny hahazoany toerana. Izay no tena hoe atondrara anaovany ny tolona rehetra amin'ny endriny maro samihafa. Ka raha ohatra ka isika malagasy, satria mienjandroa matsy ny tady amin'izao fotoana izao. Enjandroa ny tady amin'izao fotoana izao. Ka amiko aza asiana resaka violence. Fa fampiresahana ihany. Izay no zava-dehibe amin'izao fotoana izao. Tadidio ny fahendren'ny roi Salomon tamin'izany andro izany. Izay hoe eken'izao tontolo izao ma vrai leader an'izany roi Salomon izany. Izany tsy nianatra siansy politika zany, izany tsy nahita fianarana, fa nanana ny atao hoe bon sens izy, nanana ny atao hoe fahendrena, nanana ny atao hoe fahakingan-tsaina, manoloana na problème sarotra dia sarotra tamin'ny vehivavy anankiroa izay niara-niteraka tao amin'ny
efitrano iray tamin'izany andro izany. Dia samy nitrotro ny zanany daholo ireo vehivavy roa ireo izany. Tao amin'ny alina izany dia maty ny zanak'ilay vehivavy iray. Dia ny mpanampy tao izany nampifamadika an'ireo zaza roa ireo. Rehefa maraina izany dia niteny izany ilay vehivavy iray hoe tsy hitany fa maty ilay zaza izany, dia hoe tsy zanako ty, fa iry aminao iry ny zanako. Teo izany ilay vehivavy anankiroa fa niady satria samy tsy te hanana ny zaza maty. Nentina tany amin'ny roi Salomon izany io toe-javatra io, izay toe-javatra tena sarotra dia sarotra raha tamin'izany andro izany. Nanana ny fahakingan-tsaina, ny fahendrena, ary ny ataontsika hoe izany hoe fahaizana mamaha olana sarotra dia sarotra amin'ny fotoana fohy ny roi Salomon. Inona ny zavatra nataony dia hoe rehefa miady ara izany ianareo roa vavy dia aoka izany ho tapahintsika izany ho tapahintsika anankiroa izany ilay zaza, dia samy manana anareo amin'izay fotoana izay. Raha amin'izao fotoana izao izany io tantara io ny marivo fisalosana rehetra tena adaladala ty mpanjaka ity, hozy ny marivo fisalosana tsy mandinika izany. Fa zaza ve ka ho tapahana? Inona ny dikan'izany? Résolution sisy dikany izany. Ny mpandinika lalina indray nefa izany dia nahita fa ny réaction'ilay vehivavy iray izany nilaza hoe tsy maninona ary izany fa tapaho anankiroa izany ilay zaza dia samy manana, hozy izy le vehivavy anankiray. Le vehivavy anankiray izany tena tsy maninona izany fa tazony any aminy ilay zaza, fa ny fantatro fotsiny dia hoe velona, rehefa velona ny zanako dia izay ny mahafaly ahy. Teo izany ny karazana fahakingan-tsain'ny roi Salomon, izay hoe matoy ity vehivavy anankiray ity izany maniry ny hahaveloman'ny ty zaza ity, dia izy izany ny reniny. Dia teo izany roi Salomon nanapa-kevitra hoe omenanao ny zaza satria ianao izany ny reniny. Matoa ilay vehivavy iray nanaiky fa ho tapahana roa ilay zaza, tsy izy izany no reniny. Ka amin'izao fotoana izao dia misy vilavila maso raha ohatra ka eo anilan'izay resaka rehetrarehetra izay. Tonga dia leany amin'ilay vehivavy, inona koa? Ataontsika hoe rasoa sy rabozy izany io teo io izany io vehivavy anankiroa io. Inona koa? Io rasoa io nge fa mpandainga e. Laingany daholo izany, tsy zanany izany io. Fa i rabozy no tompony io zaza io. Zay ilay vilambila maso. Zay le mpitsara vilambila maso. Ka efa tsy amin'izany tsony ny resaka amin'izao fotoana izao. Fa olona mahitsy ohatran'ny roi Salomon no mila mijuge an'io toe-javatra misy amin'izao fotoana izao io. Misy koa ny vilambila maso, vilambila tsofina. Zay bisibisihan'ny olona azy eo ihany ny marina. Tsy mba manadiady hoe mety marina ve ty zavatra lazain'ity olo ty, mety ty olo ty koa nge mba mety mitady ny intérêt-ny koa nge amin'ny teny zavatra ty amiko ety e. Fa dia zay zavatra lazaina rehetra dia marina. Zay zavatra lazain'ny olona, bitsikan'ny olona rehetra dia marina. Izay koa dia efa mpitsara vilambila maso ianao izay amin'izay fotoana izay rehefa koa hoe misy miteny ato ambadika ato, io rabozy io ange olona tena tsisy lana azy io e.
olona tsisy lanazy io ka aza mba miaino ho hainao an'io fa rasoa ny tompony io zazy io de efa tsy izy koa ianao amin'izay fotoana zay efa tsy mpitsara matsilo efa tsy ray aman-dreny mahitsy intsony ianao amin'izay fotoana izay fa ny fahendren'ny roi Salomon ny amin'ny hoe miaino tsara izy hoe inona lay problema, inona lay karazana problema mipetraka de ny kitihany kely izany ny ambom-pon'ny vehivavy anankiroa fantany fa izany hoe reny niteraka izany tsy hanaiky ny zanany ho vonoina. Mipoitra ny marina fa ilay vehivavy nilaza fa hoe aza vonoina ny zanako fa tsy maninona na dia omena an'ilay vehivavy iray. Nipoitra ane zay le vehivavy iray ny teny hoe tsy maninona fa tapaho anankiroa am'izay samy manana. Ary ny tena reny tsy maintsy mahalala ny hoe ity ny zanako naterako, tsy maintsy mahalala an'izay manana an'izay instinct zay ny reny. Zay zavatra rehetrarehetra izay mantsy zany itenenako amintsika fotsiny hoe sarotra ny zava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Sarotra de sarotra io ka tsy resaka olona tsony amin'izao no tonontononina fa rakoto na rabe na rasoa no responsable an'izao zavatra rehetrarehetra izao. Zay manko zany lay hoe fanilihana problema, faux problema. Tsy resaka intsony hoe fédéraliste, centriste, inona zay koa no tonontononina zany. Tsy resaka intsony an'izany io fa resaka ny hoe inona ny zavatra tadiavin'ny malagasy tsy vaky volo ny maro anisa fa tsy ahodikodina le resaka hoe asiana an'ity karazana zavatra rehetrarehetra. Rehefa ianao ohatra tapa-kevitra ianao ohatra fa hoe mba te hitaritoly ianao zany te hitondra ny malagasy te hanala ny malagasy tao anatin'ny hoe resaka injustice sociale, injustice amin'ny resaka fangalarana fitondram-panjakana ny tsy mahomby de zay tena vrai problème ny tokony ho vetesinao fa aza mandeha mitonontonona ny amin'ny hoe tsy ilaina ny fédéralisme tsy ilaina ny zao sy zao fa jerevo ny hoe inona ny zavatra tadiavin'ny malagasy satria raha vao mitonontonona an'izay mantsy ianao hoe ianao ilaza fa hitaritolona kanefa ianao tonga de manao karazana fanavahana, karazana clivage hoe tsy ilaina ny vondrombondron'olo loatra zao de manao resaka ego amin'ny hoe za tsy miresaka amin'ny olona coquille-vide, za tsy miresaka amin'olona ohatraohatran'izao de fa tsy mahazo ny fon'ny olona rehetrarehetra nge ianao raha ohatra ka tonga de izay no hitondranao azy. Mitodika koa zany amin'ny zanaky ny faritra tadidio fa zavatra niverimberina foana tamin'ny tantara nge de hoe ny zanaky ny faritra no alefa mivazavaza ery aloha ery hanongana an'izay olona rehetra eo tiana hongana de lasa ny zanaky ny faritra fa mitatatata mahery fo mitondra ny tolona rehefa avy eo dia atao-badika ato ihany ange ireo karazana vondrombondron'olona izay hoe zahay ne tompon'ny Madagasikara, zahay ne tompon'ny Madagasikara de matetika nge reo zanaky ny faritra mivazavaza teo nanala ny zanaky ny faritra mitovy aminy teo rehefa vitany ny ilana azy
de migatra any ankabeazan'ireo olon'ireo na sy mahazo ny plasy izay nampanantenaina azy ary tsy mbola afaka mampandroso akory ny faritra misy azy ary tsy afaka manapa-kevitra any. Tandremo zay hafanampanam-po be zay fa rehefa mitolona ianao zany de hoe izao ny zavatra hitolomako ny fahafamividin'ny malagasy, fanalana ny malagasy tanatin'ny Tsindrazo Lena, ny fanalana ny malagasy tao anatin'ny fahatrana, zay ny tokony ho tonontonononao zany. Fa aza mikasikasika mihitsy ny hoe zay tsy mila federalista fa mampizarazara ny malagasy, bato ny olona mitonontonona n'izany resaka zanaky ny faritra, mitonontonona federalista. Aza tao an'izay le izy fa ianao no voafandrika voalohany eo, ianao no alefalefan'olona eo aloha eo de rehefa mihitsana indray zany ny fitondrana amin'izao fotoana izao de iza indray zany ny profity indray zany any fitondrana ny fanjakana rehefa miala indray zany. De zay zany no ataontsika zany androany tontolo andro, manala ny teo de manongana, de manao ny fanaony teo aloha ihany samy mameno paosy dia manala. Zao zany efa en espace de 5 mois indray zany ny fanalana de efa manana ny profil rehetrarehetra sy ny zavatra rehetrarehetra, ny programa rehetrarehetra ve ny olona mieritreritra zany hoe hanala indray zany ny olona am'izao. Ny azy zany aloha ny hoe torohevitra avy ety amiko de ny hoe na de atao hoe mbola mitavozavoza ny fanjakana ankehitriny, na de lazaina fa manao an'ity karazan-javatra rehetrarehetra ity, tsisy afa-sy ny hoe cerveau collectif miara-mikatro-doha inona no hatao ary mba mihenoa ianao ny olona izay mba hitanao fa tsara sitrapo. Ny kolonely Mikaely tokony ho fantatrao zany olona zany par intuition hoe iza ny olona tsara sitrapo hoenoiko, satria raha ny fijeriko azy aloha de ireo olona mpiventy ny fanorenana ifoton'ireo ireo ange no olona tsara sitrapo hatramin'izay olona tsy nahazo plasy, olona nanohy foana ny foto-kevitra izay tiany hijoroana, olona izay hoe mba manana ny programany izy zany hitondrana ny Madagasikara, olona afaka miatrika ny firenен-dehibe ny amin'ny hoe izao ny zavatra tianay hitondrana ny firenenay. Tsy hitako mihitsy ange hoe inona no maharatsy amin'izay hoe fanorenana ifoton'izay, mba ho afaka zany isika mianakavy hisitraka ny harena misy ao Madagasikara, mba afaka ho tompo mandidy ao amin'ny tanitsika. Mamenatra ange zao zavatra rehetra miseho izao rehefa mba tenenina ianao zany kolonely Mikaely fa manahirana ny olona ny karana mihaodihaody ao amin'io fitondrana io, inona kay zany ny tsy hitenenana azy hoe mipetraha tsara any amin'ny magazainareo any zany ianareo karana, fa rehefa mba misy ilanay azy zany ianareo dia hoe zay ianareo zany vao mba tonga andao sika zany hiaraka hampandroso an'i Madagasikara, fa velao zahay samy malagasy no mikatro-doha amin'izay zavatra tianay hitondrana ny Madagasikara. Rehefa atao milamina ange le resaka de fa mety
io vazaha io rehefa apetrakinao tsara izy amin'ny plasiny hoe eto zany ny plasinareo tsy makamaka potomofo satria raha vao maka potomofo any ianao zay de efa raikitra ianao zay. Ary ty resaka ty koa no tena hitako mahalasa dala ihany koa zany ty resaka VOIT resaka trano villa satria efa lasa io ndray zany no lamaody izay ahafahana ohatrany hoe manana prestige zany. Ao zany raha tsy manana an'io zany hoe VOIT firy 4x4 firy sy villa firy zany de ohatrany hoe olona tsy toteny intsony zany ao amin'ny fiarahamonina. Zay nge no zavatra ohatrany hitako amin'izao fotoana izao nefa averiberiko eto foana de ny hoe inona ny harena ao aminao ao amin'ny tenanao ao, inona lay hery avy ao anaty. Rehefa tsy manana an'izay hery avy ao anaty zay ianao fa hoe ny hery avy aty ivelany zany no hoentinao rentirenty eranio rehefa miala aminao ange zany la hery avy aty ivelany satria nalainao avy aty ivelany satria tsy pouvoir ao anatin'ny tenanao ao ange le izy zany fa pouvoir avy aty ivelany. Ary matetika pouvoir nirotsaka avy any an-danitra fa tsy zavatra tsy napopoizina akory tamin'ny fiainana. Zay nge ny zava-misy ao Madagasikara ka lasa fieboebona ny setrin'ilay izy fa tsy mahay mampiasa n'ilay pouvoir ny tena marina fa hoentina hieboebona ny zavatra rehetrarehetra ka efa tsy mazaka sipa tsony ange amin'izao raha tsy mitondra VOIT raha tsy miliardaire manana villa firy. Ny vehivavy tompoko ny personnaliténao no tena azakanao an'ilay vehivavy ka na VOIT na tsy VOIT na villa na tsy villa anananao rehefa manana personnalité ny lehilahy iray dia mazaka ny vehivavy izay tadiaviny. Teny atsipoko zay amin'ny malagasy satria tena mbola tsy matotritsika zany amin'ny hoe resaka fananana ny tanindrazana, resaka fitondrana ny fiarahamonina. Mampalahelo fa tena mbola mila fitaizana ary ny tenako dia tsy mandray vola amin'izaniza no miteny eto, tsy misy fifandraisako amin'izaniza no miteny eto, tsisy intérêt personnel nge ny tenitenenako eto aoka fantatritsika rehetrarehetra zay zavatra zay. Raha teo minisitra nge zaho, raha teo minisitra zany fantatro ahoana ny atongavana amin'izany raha ohatra ka hoe teo minisitra fa tsy miinteresse azy zany tompoko lahy sy tompoko vavy raha ny hoe président de la république amin'izao fotoana zao haiko ane hoe aiza ny mandeha aiza ny misolelaka raha ohatra ka hanao président de la république, haiko daholo nge zany ary afaka manao an'izany raha tiako atao zany. Misy antony aho matoa miteny aminareo eto amin'ny YouTube satria sy voateniko ny zavatra rehetra lazaiko eto raha ohatra aho ka andeha hirosaka fotsiny zany hoe tonga de hanompo tanindrazana hoe de hanao ministra de mihidy ane zay ny vavanao, hanompo tanindrazana zany ka de hanao président de la république de mihidy ane zay ny vavanao. Fa fitiavana ny malagasy mpiray tanindrazana no antony itenenako eto amin'ny YouTube. Anjara biriky aintoko ka ny attaque personnelle moa zany no betsaka nefa dia fahambaniana ny fanaovana attaque personnelle satria
Ianao zany tsy manan-javatra ho lazaina amin'ny hevitrilay olona zany. Ary rehefa tsy mitovy hevitra aminao ohatra ny zazakely hoe rehefa tsy manome bonbon zany dia tonga dia hompahompana. Kanefa ny olona te hanatsara anao dia ny olona izay miteny aminao ny lalana tokony halehanao. Izay ny fitiavana izay. Mamolavola ny personnalité-nao ahafahanao mikopa-kelatra. Fa amiko, ray aman-dreny tsy dia mitsijo ny hahasambatra ny zanany, ny ray aman-dreny izay tsy manomana azy hanana fahaleovan-tena amin'ny fiainany, fa hanomana zaza hangataka lava, hanomana zaza izay ho piripirimina ao an-trano, sy ho kenakenaina ao an-trano. Trafikenao me mahery ambava homana apo mieritreritra. Mieritrereta ary malagasy fa mbola tsy afaka isika. Mbola ao ambany vahoan'ny firenena matanjaka. Ary mbola ataony à gauche à droite. Raha tsy misy izay firaisan-kina ny amin'ny hoe mba samby mahazo ny anjarany, raha tsy misy izay dia alefaso, ahongano indray ny eo ary zany, dia mitongava indray ary zany, mametraha indray olona koa hihinana hameny paosy indray. Izay ary zany no ataovy eo, fa dia hanongana isaky ny 5 volana isika izany rehefa taon'ny Kyoto, ary hifamono mandrakizay. Izay ihany angamba no azoko resahana. Mirary soa ho an'ny malagasy mba hanana ny ataontsika hoe fisokafana, ara-pandinihana, inona marina ny tena olana, aiza ny vahaolana, aiza ny lalakaleha. Veloma tompoko.